Ny famorana sy ny Pasika manome antoka ho antsika ho amin'ny fahombiazana ve ireo? Falitafaraka aminao ary miarabanao am-pifaliana satria nomen'Andriamanitra fotoana zasy ianao ahafahana miaraka indray. Ny resaka momba ny famorana sy ny Pasika no diniantsika anio. Zava-dehibe indrindra fantatsika. Matetika isika ao amin'ilay hoe Pasika dia ao no miravoravo daholo ny rehetra. Ilay famorana tsy resahana loatra fa inona ny zavatra resahan'Andriamanitra amintsika. Teny am-piandohana isika dia niresaka fa mbola nisy aloha ny famorana dia notandremana ny Pasika mialoha indrindra ny hatongavana amin'ilay tanjona dia ny fandresena sy ny fandrodanana ny mandan'i Jeriko. Izao ny zavatra niseho. Fantatsika tsara fa nanome toromarika Andriamanitra hoe izao no ataonareo. Miodidina indray mandeha isan'andro ianareo ny mandan'i Jeriko ary amin'ny andro fahafito iodidina impito sady anakora ianareo. Ahoana moa ny heverana an'izany hoe tetikady fa ohatry ny adalàna raha ohatra ka jerena ary azo heverina nefa fa sady nome hafahafa ny mponina tao Jeriko natahotra hoe iahoana ty fomba fiady hafahafa ty. Fa izany no zavatra nenan'izy ireo. Manam-pirofo zany fa hery tsy hita maso zany no niasa tao anatin'ilay ady, no niady tao anatin'ilay ady. Ary ady ara-panahy izy io. Fa tsy hoe ady ara-nofo hoe ndaontsika hiomana fatratra dia mampiasa gladiateur ny bokiny be rehetra dia andresy mora foana. Tsia. Fa raha izany no tetim-panorona hoy ny fitenenana na tetikady dia asa angamba izay ho vokany na ho namerina ny ady impiry vao mety ho naharesy. Ady ara-panahy io ary zao tsy maintsy manoka tena ho an'Andriamanitra zany ny vahoaka Israely izay hiatrika an'izay ady ara-panahy zay. Dia nanaraka n'ireo fitakian'Andriamanitra rehetra ny lalana ny zoran'ny vahoaka Israely rehefa tao anatin'izay fanokana tena ara-panahy zay. Nanao fiomanana ara-panahy tao Antoby Josoa mba hiatrehana ny zavanitranga. Ilay mpitarika mihitsy, efa hitantsika tany aloha hoe mpitarika mahomby, mifandray amin'Andriamanitra foana. Dia nanao fanomanantena ara-panahy izy hoe Jehovah no hiady eto. Isika manaraka an'izay efa notenenin'i Jehovah fotsiny. Talohan'izay zany inona ilay fiomanana? Ilay voalohany ilay hoe ny famorana. Inona moa ny famorana? Ny famorana ny famantarana ny fanekena orin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ho an'ny Abrahama sy ny taranany ray manontolo. Tsaroantsika teo aloha fa rehefa nisy fotoana Mosesy tsy namora ny zanany anankiray, izany hoe tsy nataony noforanany ny zanany anankiray lahy, dia tezitra tamin'ny Jehovah ary niseho ny anjelin'i Jehovah tamin'ny alalan'ny mitondra sabatra saika hamono azy. Izany ilay zavatra niseho. Izany hoe rehefa tsy nanaraka an'ilay famantarana ny fanekena Mosesy dia nampitandremin'Andriamanitra ary tsy maintsy nanao an'izay aingana Zipora vadiny. Eto ihany koa, iza moa reto forana reto? Hoy isika hoe fa ahoana moa zany? Hay reto forana reto tsy iza fa reo taranaka tao anatin'ny fandehanana tao anefitra, nijanona ilay famorana noho ny fahavarianana anga tao anatin'ny lalan'ny fiainana tao. Dia tsy nitohizana ny fomba ny famorana. Eo ihany koa mety hoe toerana tsy hafahana nanao an'izany sy ny hafanana sy ny sisa dia tsy nitohy ilay famorana. Ny taranaka rehetra izay tany aloha zany dia efa maty. Ilay niforana tany Egipta, tany amin'ny alohan'ny angana. Ary ny taranaka teny an-dalana rehetra dia maro tamin'izy ireny zany no tsy niforana. Dia rehefa hiditra amin'ilay ady izay ady ara-panahy dia izay aloha no nasian'Andriamanitra natao, nandidy Andriamanitra ny hanaovana an'izay. Zava-dehibe izy. Inona ny dikan'ity hoe famorana ity? Fanadiovana amin'ny fahotana. Izay aloha ny voalohany heviny zany. Diovina amin'ny fahotana, ho afaka amin'ny fahotana ireto taranaka ireto. Ary zao asam-pinoana ilay izy tamin'ny alalan'ny finoana. Hoe inona koa ary zao mba dikan'izany? Inona ny ifandraisan'izany amin'ny ady izay ho atao? Tsika indray ity no andraingirangy ve alohan'ny ady? Tsia. Fa asan'ny finoana zany famorana zany ary ny dikany dia fanoloran-tena sy fanokana-tena. Atokako ny tenako ho an'Andriamanitra, atolotro ny tenako ho an'Andriamanitra. Izay ny dikan'ilay famorana eto. Zava-dehibe indrindra ilain'Andriamanitra zany. Ny faharoa manarakaraka azy dia ilay hoe ny Pasika. Ny olombelona ankehitriny na ny kristianina mankalaza ny Pasika
dia nihevitra fa hoe tsaroana Jesosy nomboana tamin'ny hazo fijaliana, dia ankalazaina ny fandreseny fa nitsangana tamin'ny maty indray izy. Matetika isika no mijanona eo fa mihoatra lavitra noho izay no andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao. Fa ny fankalazana ny Pasika dia izao, ny fanekena ny ranony zanak'ondry, ny rany Kristy ho fanavotana asy ianao. Izay ny hevitra io Pasika io. Rehefa manaiky isika fa ny raha nalatsaka Kristy no mahavotra antsika, dia izay ilay hoe Pasika resahana eto. Izany hoe raisina amin'ny mpinoana ihany koa izany ny famonjena amin'ny alalan'ny fanavotan'i Jesosy Kristy antsika. Fa tandindo ny rany Jesosy ny raha latsaka amin'ny fotoanan'ny Pasika. Na dia tamin'izany andro izany aza mbola tsy maty teo an-kazo fijaliana Jesosy dia efa tandindo ny zavatra ho avy izany. Ireo ilay famorana sy Pasika ka manome antoka ao amin'ny fahombiazana ve izy ireo? Zava-dehibe tokoa ny ahafantarantsika fa zao, amin'ny fitoerantsika ao amin'ny Kristy irery ihany no andresentsika ny tahotra sy ny tebiteby ary ny fiankinan-doha sy ny fahotana rehetra izay goavana eo amin'ny fiainantsika. Andao isika hitoetra ao amin'ny Kristy. Izay no asehoan'ilay hoe manadio ny tena, manoka ny tena, manolo tena ary manaiky ny fanavotana amin'ny alalan'ny rany Kristy. Hampahery asy anao any Kristy andao hifikitra aminy isika, hivavaka isika. Tompo, manaiky ny fanavotanao aminao zahay amin'ny alalan'ny rany Kristy, ilay zanak'ondry ny Pasika izay voavono hatramin'ny andrenana izao tontolo izao. Manaiky ihany koa izay hanolo tena, hanoka ny tena ho anao, mitoky aminao handeha amin'ny finoana, ampio zaho ty namako ty ny olona rehetra izay matahotra anao handeha arak'izany. Arovy amin'ny lalam-piainana izahay, andresy ny sarotra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.